misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto mifandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity ampifaliana ihany koa ny zarantsika ny ten'Andriamanitra eto anio raha nidirantsika ny amin'izany nefa dia vavaka isika any atsiranjirana an-danitra mbola misaotranao izahay fa mbola nomenao tombontsoa lehibe indray ahafahanay mandinika ny teninao misaotranao ihany koa izay mamohanay manjakary fa mba hianatra sy handinika ny teninao ary ihany koa ny akalesona ny amin'izany sy ankahery ko mietezy anao hiasa ompony tsirairay avy aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe manome maimaimpona. Matetika Jesosy no esoesohan'ireo mpitondra fivavahana nandritra ny asany teto tany. Nitsinitsy ny avin'izy ireo manokana Jesosy indray mandeha ka natsony hoe Samaritana ozy izy dia namaly ny jiosy manso ka nanao taminy hoe tsy marina avany filazanay fa Samaritana ianao ozy izy sady manana demony mazava loatra fa tsy marina izany tsy Samaritana Jesosy ary tsy manana demony velively maneho ny fankalan'ireo mpitarika jiosy azy sy ny Samaritana nefa izany teny izany maneho an-tsary ny asan'i Jesosy kosa ilay fanoharana momba ny Samaritana tsara fanahy tsy naneho ny fitiavan'i Jesosy tahaka ilay Samaritana ny jiosy tonga mba hitady sy hamonjy ny very tokoa Jesosy niezaka mandrakariva izy nitady ireo voailikilika sy ampahoriana teo amin'ny fiarahamonina mamaly ilay fanontaniana hoe iza ary ny namako ny fiainana soritsoritana eo amin'ny ilay fanoharana nataon'ilay Samaritana tsara fanahy ho an'ilay lehilahy maratra ny sahirana sy ny ala voly izy ho fanampiana azy nanjarana ny dioli ihany koa sy divay ny feriny ny biby natengany no nitondrany azy ihany koa ho any amin'ilay tranom-bahiny dia avy eo nanome volany tompo-tranom-bahiny izy ary nanome toko fa handohan'izay lany mandritra ny toeran'ilay lehilahy maratra ao aminy tsy zavatra kely tokoa izany nandritra n'izany fotoana rehetra izany dia tsy nanolo-kevitra ny hanohatra n'izay lany ilay maratra tsy nisy fifanarana natao akory tahaka n'ity Samaritana tsara fanahy ity izay nandony lany ho an'ny olona izay tsy afaka hamerina ny volany dia toy izany no namoizan'i Jesosy ny aino antsika nanome maimaimpona Jesosy na tsy hita ny avy hatrany aiza raha nivokatry ny fahafoizan-tena goavana nasehoany hoy Paoly apôstôly manao hoe fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoana andro hamonjy ny ratsy fanahy fa saika tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina fa angamba isy ihany ny sasany sa maty azy hamonjy ny manao soa fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy hoy ny Romana 5:5 nafoin'i Kristy ho antsika ny zavatra rehetra na dia tsy azo ny antoka aza fa hamaly ny fitiavantsika fitiavana manao ahoana re zany tsy misy tahaka an'izany tsy tonga nameloka tsy tonga nameloka anao Kristy fa tonga nome anao ny fiainana mandrakizay. Amen. Liranay tsara ndresan-danitra mbola misaotra anao izahay noho ny amin'izany fitiavanao izany misaotra ihany koa ny amin'ny fitahianao anay manokana eto ary miantso ny anaranao izahay fantatray fa
fa ao aminao irery ihany no ahitana fitsarana, ao aminao iary ihany no ahitana fifaliana ihany koa sy fahasambarana. Koa mety izy ianao tompo ho fiainanay ary ho tokanay manjakariva. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.